Izay ny amin'iny vaovao iny fa efa niverina nisokatra ilay trano fitehirizan'entana na entrepôt iray etsy Anozato Atsinanana izay nidiny teo anivon'ny ministera ny voatra sy ny fanjifana Vonjomaiky ny fahavalo ny volana Jolay lasa teo. Andeha ro jerentsika indrindra ny fanazavana mikasika izay fisokafan'ity trano fitehirizan'entana ity. Ny entrepôt anankiray iny reny dia natao aminareo hoe mesure exemplaire. Fa misy ny fantikan-dalàna ohatran'ireny dia tsy mandefitra mihitsy ny ministère ny varotra fa dia tsy maintsy andraisana fepetra toy ireny. Tapitra aloha ny fepitaona 10 andro satria fermeture provisoire ihany izy. Tapitra ny fepitaona 10 andro nanaovany amin'ny fanasasiana azy fa ankoatran'izay dia mbola misy ny lamandy tsy maintsy alohany amin'ny fanjakana malagasy. Efa misokatra izy aloha amin'izao fotoana izao fa ny lamandiny no tsy maintsy mbola ho payeny amin'ny fanjakana malagasy. Nitsidika orinasa mpamokatra menaka ilanglangy iray any Ampasimena-be ny farany herinandro teo. Ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Anisany navohitra tamin'izany ny hoe tokony sokatra amin'ny tsena ivelan'ny orinasa fa tsy iaonina amin'ny sehatra anatiny fotsiny ihany. Jerentsika indray ny andinindiny.